Nanao video zao androany araky ny lohateny eo ambony io, hafatry mandeha amitsika tanora malagasy, indrindra zay vo sokajy Gen Z. Hafatry indrindra ihany koa ho anao Zandry Herzo, zay filohan'ny Gen Z angamba ianao zay raha tsy diso za. Mahita ny programanareo hoe verina andalambe nao grevy fa hitakia handravana ny institut sasanya, ny ACC, ny CENI, ny Assemblée nationale. Tondra hafatry aminao manokana eto, hitako foana reny zavatra resanao reny hatramizay fa mbola tsy niresaka aloha za. Fa androany aho zany tondra hafatra ho anao Zandry Herzo, ko raisinao moa le izy, bon isorana anao. Tsy ho raisinao, bon ny olona samy mizaka ny vokatsoa amizay taony, samy mizaka ny vokadratsiny zay ataony. Fa mahasamy mpitolona atsika dia mahatsiaro manana didy izao ravanitika mba hitondra azo lazaina hoe fananarana ho anao Zandrilahy. Ekeko hoe mpianatra ianao, manam-pahaizana. Da araky niteneniko foana hoe misy ny olona manam-pahaizana, sanatria koa hoe manambany anao za eto, sanatria zany. Ianao manam-pahaizana kokoa noho za olona tsisy diplôma. Fa oam-pitenenina niteneniko hoe misy manam-pahaizana intellectuel fa zéro intelligence. Zay aloha tiako faritana aloha zay. Voalohany indrindra Zandry Herzo de zao, anao zéro intelligence. Ianao miresaka amy fo, manao zavatra amy fo fa tsy manao zavatra amy saina. Raha za zany tamy toeranao ka hoe anao mpitarika ny Gen Z de raha ny tiako tena hoe hanandanja kokoa ny Gen Z ary ho azo lazaina hoe ho atahorany fitondram-panjakana, ka zay teneny takiny Gen Z de notanterahiny fitondram-panjakana de hafa mihitsy ny zavatra natao. Zay de rehefa manao zavatra tsy manao zavatra amy fo fa manao amy saina. Ianao mangataka ny handravana ny institut voalaza reo. Naninona anao raha ohatra hoe nangataka an'ireo aloha voalohany, de rehefa ohatra atao hoe niravana reo na nisoloana, tsy haiko moa le fandravana takinao, fa firenena tsisy andrim-panjakana zany, tsy haiko amy feon'ny fieritreretanao misy dikany ve ny fanjakana amizany. Fa hoe sao de soloina amy mpikambana ny tianao tenenina fa tsy ho ravana. Fa raha hoe ravana araky ny arabaky teniteneninao mandry de ilanao firenena ina zany le firenena malagasy tsisy andrim-panjakana. Zay aloha de fa tsy maha-intelligent-nao aloha zay raha raiky zay. Faharoa magnaraka an'izay de zao, anao latraky candidat ministre. Raha ataotsika ary zany hoe voaray ianao tamy ministre, mazava ho azy fa tsy hisy fitakia ataonao. Mazava be ne zany Zandry Herzo e. Fa après anao tsy voaray ministre, zay vao manentana ny tanora koa grevy hitaky raha. Inona zany fisokajinanao amizay fotoana zay? Efa hitsarany maro anao amizao fotoana zao. Isika Zandry samy nitolona. Ary zahay reto raha tam'ireny fotoana reny no tany Madagasikara de tany tsy afay no nisanay. Fa tsy tokony asehontsika miharihary hoe ny antony nitolomana dia hitadiavana seza. Fa lasa tsy fitiavana tanindrazana le izy Zandry Herzo, fa lasa fitiavana seza. De voapirofo izy io fa raha vao tsy voaray tamina candidat ministre anao de iny anao hitarika grevy ndray. De manapirofo malagasy rehetra re zany tsy fitiava-tandrazana ny le zalahy ty zany fa fitiavana seza. Ny fahendrena anisan'ny fahaizana koa Zandry Herzo
ny fanekena fandaminana. Anisan'ny fahaizana zany. Mila manaiky ny fandaminan'ny mpitondra isika. Raha tsy voaraitana ministra anao afaka nampiseho ny tsaikefanao amin'ny sehatra hafa. Noporofoinao mpitondra hoe manana traikefa zany na mpitondra après mety resy lahatra hoe tena mavita miasa tokoa le zalahy tiky ka aleo amena toerana ohatran'izao. Tena tsara tokoa ny asany. Ny fanjakana mety nanana eritseritra hoe aminao na tsindraisa ministra mety misy poste hafa tokony nametrahana anao ijerenanao ahoana fomba fiasany sy ny intelligence sy ny intellectuel an'ity olona tiky. De tao anao vao mety ho lasa any amin'ny toerana ministra rapitso afatapitso. Fa ianao zany rehefa tsy nahazo an'le seza ministra de iny ianao fa manita-tsaina mitarika grevy. Mampalely toe-tsaina zany tsy fitiavana tanindrazana zany. Ameko ohatra ianao io ministry ny environnement io fa olona avy amin'ny faritra Menabe aminay io. Fa tapitra voatetiny aby io sokajin'asa ao anatin'ny environnement io amataonany maro vo izy ho lasa ministra io. Tsy ny menimenina io, tsy ny tady plat, tsy ny watawaty amin'ny Facebook io, tsy nagnino. Fa tadidiko fotsiny torony hoe ngamba mba ho toronay amizay ministra fa ho zao mantsy le pibiny mantsy hoe maro ny fandimby tamy toerana teo zay isan-taona fa mbo tsy toro-tegna hoy. Zany ny resaka pahendrena n'olona zany. Fa mety mbo tsy toro-tena ngamba hoy efa ela be nanaovana an'izay piby zay. Izy lasa ministra eo. Fa nenao zany raha vo tsy raha ministra androany anao, tsy voaray ministra androany anao, de fa mampiseho ny tsy fahafalinao de lasa hitaraka grevy. Tsy fitiavana tanindrazana zany. Ka zay ny teneniko aminao. Averiko aminao fa raha ny olona ny intelligent anao tokony tsy nangataka an'io sy nanao kandidana ministra eo anao raha olona intelligent. De nanandanja kokoa ny fangatahanao amizao hoe le ravana aloha tsy azoko le tianao ravana fa raha hoe raha soloina de ekeko zany. Nyseniba fa nisolo nametra-pelana azy zareo zany. Fa tsy haiko hoe inona le fandravana tianao tenenina eto hoe ravana ho soloina ve sa ravaina mihitsy ny androm-panjakana satria tsy possible zany firenena tsisy androm-panjakana zany Jerozo na anareo olona manam-pahaizana be io tsy haiko ze fomba nianaranareo tany hoe possible ve ny firenena tsy hisy androm-panjakana. Amizay le tena androm-panjakana hoe mafirenena firenena ro tianao ampandravana. Ka eto miteny aminao zany zay so de mba tokony eritreretina ihany. So de hanatena ny tanora zenzedy io anao fa na tanora zenzedy namanareo nety misy tsiporo anao amizany. Indrindrindra ny zenzedy any amin'ny faritra tsy hoporo anao amizany satria nahariharinao tamin'jareo hoe après anao tsy voaray ministra lasa mamorona motif hitaritana grevy. Ka ny tsy fahaizana mandanjalanja io fetanam-po io sy tsy fahaizana mandinika lalina de mety hitarika any amin'ny zavatra tsy azo eritreretina zavatra raty. Ka raha mba azo raisina ihany zanjylay zany zavatra teneniko zany de anjaranao mieritreritra sy mandinika an'izay. Aza matoko tena loatra anao hoe zenzeda rehetra era Madagasikara de hanaraka anao. Aza matoko tena an'izany anao. Aza matoko tena an'izany anao. Zay fotsiny zany zavatra tiako tenenina anao. Mankasitraka averiko farany hoe anjaranao andray an'izay fa ampitiavana be zany itenenako anao an'izany. Tsy ho raisinao moa le izy samy amin'ny eritreritry ny olona rehetra. Voalohany amin'ny vidéo nataoko afatry amin'ny Jean Jerozo io ny akamaroan'ny mpanao commentaire manoana io grève atao hifirotsanany Jalabe io de ny mpanao ny fitondrana teo aloha. Zay ny akamaroany manoana azy ao. Zany tokony eritreretinao zany Jerozo aloha voalohany.
Zany aloha tokony zavatra dininy tanora tsara zany. Misy faly mihitsy nivereninareo an-dalambe ao. Zany tokony eritreretinareo aloha zany raha tena hoe olona mpianatra manam-pahaizanareo, raha olona intelligent nareo. Faharoa magnaraka an'izany, Nepal. Rehefa niongana ny fitondrana Nepal teo zay naongany tanora sy ny vahoaka, mbola tsy naheno za hoe ka reny tanora nanongana ny Nepal reny de tsy maintsy nomena seza daholo ao Nepal. Non, mbola tsy naheno an'izany za. Fa rehefa niongana ilay fitondranany tao Nepal, efa hain'izay hitondra eo ny zavatra nararin'ny tanora, tsy ho averiny fitondrana zay hitondra eo intsony. Fa tsy naheno za hoe mitady toerana ohatran'izao ny tanora Nepal nanongana fitondrana tao, tsy misy an'izany. Fa efa fantatry ny fitondra zay hitondra eo, zay ny zavatra tsy tian'ny tanora sy ny vahoaka tao, nampijaly anazy tao, de ino tandrema fitondram-panjakana tsy ho averiny intsony zay fitondram-panjakana vaovao zay hisy eo. Fa manina itsika malagasy hoe nitolona de tsy maintsy mahazo seza. Palahelo zany toetraina zany. Ekena hoe ampandraisina ndraikitra ny tanora fa tsy voatery ho sezana ministra. Misy miteny amin'ny commentaire efa fantatsy ny ery zo talohan'ny ametrahany CV fa tsy voaray izy, de nanina raha ohatra hoe tsy nametraka. Fa ohatrany hoe filanaky nainay zany rehefa ametrahana CV mba hanomezana tsin'le fitondram-panjakana. Averiko foana fa mety misy asa hafa, toerana hafa tokony eritreretin'ny fitondram-panjakana hametrahana anazy agny. Zay tokony eritreretin'ny fitondram-panjakana mety hoe manomboka amin'ity aloha izy hijerena an'le asany araka ny fanazavako ao. Fa tsy tonga de hoe ho sezana ministra zany ro andeha ho takina. Zay ray faharoa. Ny zavatra tokony tsy ho adinotsika de zao: vao tonga nidina ny Kapisaty de tanatin'ny andro vitsivitsy Colonel Mikael niantso hoe miantso zay hitondra ny firenena. Fa tsy nisy namaly na mpanao politika na olo-tsotra, tsisy namaly. Voatery izy no nandray ny fitondrana. Azadino zay azadino zay. I Colonel Mikael na ministra mbola tsy nataony, na toeranao ambonimbony amin'ny fitondrana mbola tsy nitazoniny. Chef de région angamba ny farany toerana ambony nitazoniny raha tsy diso za zay. Ohatra tsika ihany izy tamin'ny voalohany hoe ravanany zao averiko indray fa mbola tsy nitondra na indray mandeha na toerana ministra mbola tsy nananany Colonel Mikael. Fa ohatra ny afanapotsika mijotra kianja ny tolona regny koa afanapon'ny Kapisaty tamin'ny fotoana iny. Fa rehefa nampalalana ny zareo amizay zao de hita fa tsy azo ravana eo ny eo reo institution zay takiatsika reo. Mazava ho azy raha tsy tanteraka ny teny tamin'ny voalohany, satria io ne tsy ara-tokantragnotsika resaka firenena zareo ka hoe ariko tato ty fa tsy tiako, ariko tato ty fa tsy tiako, soloko ty fa tsy tiako. Misy lalàna mifehan'izy io. Zay ny zavatra tiako ampitsahivina atsika. Ny zararaha-pirenena tsy vita miaraka amin'ny vava eo, ny fanolonan'ny ACC, fanolonan'ny CENI, fanolonan'ny raha tsy vita anatin'ny fotoana fohy zany zareo, fa aza mila kinainay tsika raha tena tia tanjazana. Na io firongony lazaitsika hoe manina mbola tsy voasambotra foana rakoto rasoa raha be. Ny fisamborana ne so de iverinareo ohatra ny misambotra dokotra sy akoho misambotra, misy lalàna daholo koa zany fisamborana zany, fa tsy atao sambo dokotra sambotra akoho. Misy pitipitsy ny lalàna ampiasana voafanao misambotra olona ray.
fa raha mbola taratara zany ny ray de firongonany maniny any tsy voakitika jereo regny Marie Michel reny mbola nana miaraka amin'ny Jirinarakotomanga mbola nanana fotoana lava be nijosona tena Analakely nitabataba teny raha azo natao samby dokotra ohatran'izany n'olona de tonga de fa voasambatra tamin'ny fotoana iny fa nandeny procédure ny dossier fa nadiadina zay vao tonga amin'ny fisamborana zany fa tsika malagasy tena tsy haiko hoe ahoana fotokevintsika malagasy io averiko ndray fa io fitondrana io zareo na ray taona mbola tsy ampy mbola tsy ampy akory na ray taona de tsika zany de ataony zao tontolo zao fimezana ety korotana lava na foana zany de inona zany le fandrosoana tsika ho takily am'zany zany korotana lava zany bon miteny ihany raha vanidika na ataonareo hoe tsy mahay nininina fa tsy mampaninina zany na ataonareo tsy mahay mininina zay fa nina vision atongavana amitsara foana zany na ro teneniko tsy sasatra za mananitra anareo tanora hoe mandinia lalina aloha alohan'ny anao zavatra ary averiko ndray tena faly ny firongony rehetra amin'io zavatra ho atao kasainareo atao faly zareo daholo mandrisika orina zareo daholo manapempo anahy eo hoe misy olenaka ohatra ninona tsy ninona satria reo tsy mieritreritra zany fa hanapody an'ilay raika lahary foana anatin'ny eritreritra andreo de zay angamba no hafaly atsika vahoaka malagasy hafaly ny tanora angamba zany fipodianany fitondrana teo aloha teo zany raha zay no mahafaly atsika bon alefa azo zay fotsiny zany anakay zay